Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy de mbola ankafalinana tanteraka indray no tsy diana ny tokantranonao izarananao ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny alatsinainy ny talata ary ny alarobia ho avy izao somary mipaterana indray ao anatin'ny 3 andro ho avy ny tsiodrivotra avy aty amin'iny avaratry ny nosy iny zany hoe somary folonandro fahavaratra indray zany raha ho an'ny 3 andro ho avy hiakatra ny maripana amin'ny ankapobeny saika manderana ny nosy indrindra mofa amin'iny ilana tsinana ny nosy iny izay raha toka somary hidina kely kosa amin'ny fahatelo ny andro any amin'iny faritra atsimony nosy iny ao anatin'izay somary volonandro fahavaratra zay ihany koa de misy ny vandra eny antsefatsefaneny ho an'ny ilana tsinanan'ny amoromanisy vakilakaratra ary amin'iny faritra Iorombe iny hojerentsika amin'ny Atsipriny ary zay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina misy ny sisany oram-baratra amin'iny tery varatry ny nosy ny diana tapany avaratry sava iny mahazo ny morotsiraky ny Sofiasy ny motsiraky ny faritra Boeny torak' izany ihany koa mandrahona ny faritra Melaky sy amin'iny manodidididina ny Toliary aty amin'ny vadivavy fito finansy Atsimasinana iny toka ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa ny tolakandro raha ho an'izay rapitso izay ihany ary de ahitana oram-baratra ny faritra maro manerana ny nosy akoatra ny aty amin'ny morotsiraky andrefany nosy zany hoe morotsiraky ny Menabe sy ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androia iny torak' izany ihany koa de somary ho maina ny morotsiraky ny faritra Analanjirofo Atsinanana ary ny tapany avaratry ny faritra Vadivavy Fitovinany mikasika ny vinan'ny maripana raha ho an'ny rapitso ary de nahitana fiakarankely nany ampovoantany manodidina ny 17 degré Celsius zay maripana izay nany ambany indrindra ary de mahatratratra amin'ny 17 degré Celsius ny aty Atsinanana moa de manodididina ny 12 ka hatramin'ny 13 ny maripana raha toka 13 ka hatramin'ny 13 aty amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny ny mafana indrindra kosa raha ho an'ny rapitso de 13 degré Celsius any amin'iny faritra Androia iny raha ny fizotrany zay toetry ny andro zay ho an'ny tontolo andro ny talata indrindra mofa ny tolakandro de misy hatrany ny oram-baratra amin'ny faritra maro manerana nosy ny maina zany de mbola aty amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy manontolo iny zany hoe faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androia ny morotsiraka andrefana rehetrarehetra torak' izany ihany koa de mbola ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro aty amin'ny faritra Atsinanana Analanjirofo ny faritra Savafa de isitraka oram-baratra zany ny faritra akoatran'izay ny maripana moa raha ho an'ny talata de manodidina ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany tafakatra hatramin'ny 13 ny aty morotsiraka Atsinanana 13 ka hatramin'ny 14 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy 13 ihany koa ny faritra Androia izay no ambony indrindra manerana ny nosy raha ny amarantsika azy kosa de ny toetrandro ho an'ny alarobia maro hatrany ny faritra ahitana oram-baratra ny ampovoantany manontolo ka hatraty amin'iny atsimon'ny nosy iny ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana zany no omaina sisa sy ny amin'iny tapany avaratry ny faritra Atsinanana mahazo ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Sava iny ny akoatr'izay zany de oram-baratra ny maripana raha ho an'ny alarobia moa de manodidina ny 20 hatrany ny aty amin'ny ampovoantany somary tafakatra hatramin'ny 13 aty amin'iny faritra Atsinanana iny manodidina ny 17 ny morotsiraka andrefan'ny nosy tafalatsaka hatramin'ny 12 kosa any amin'iny faritra Androia iny mafara indrindra araka izany de ny morotsiraka andrefan'ny nosy 17 degré Celsius de makasitraka anao indray nanaraka izay vaovao zay hatramin'ny farany manasa anao hatrano manaraka indray veloma tompoko